atolona antsika rehetra ry namana ny araba feny fifaliana vogatry ny fo ny saina miramirana ary maneho an-trano ny fisaorana sy ny fankasitrahana anao manaraka sy mahatoky amin'izao fandarana izao. Tao anatin'ny fotoana maromaro tsika dia niresaka ny amin'ny atao hoe vavaka ka ny androany dia tena manan-danja tsara dia tsara, tsy azo elana ny lasa rehetra fa ny androany dia manan-danja ary azo lazaina fa mavesatra dia mavesatra tokony mahakasika antsika rehetra. Mivavaha mafy mba hanana toetra kristianina. Nahoana moa no miteny an'izany? Misy ny mpivavaka fa tsy manana toetra kristianina. Zava-dehibe zany loha hevitra androany. So ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina 4:7-10. Mandrapahatonga antsika rehetra ao amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehiben'ny fahavenoan'i Kristy. Ny tanjona zany dia izao: mba hahatratra ny fahavenoan'i Kristy, ny ameno ny fontsika sy ny fiainantsika, ny toetra ny Kristy. Tsy ahita ny tompo mihitsy isika na dia dradradradraina mandrakare miandry ny fiverenan'i Jesosy Kristy tompo. Tsy ahita azy mihitsy isika raha tsy mahadio sy tsy misy pentina ny fanahintsika sy ny fomba fiainantsika. Mavesatra zany afatra zany ary tokony ahatonga saina hiteraka fiovampo ho antsika tsiraray avy. Tokony ho feno an'i Kristy ny fiainantsika, manahaka ny Kristy ny fiainantsika ary ny fiainan'i Kristy no tokony ho fiainantsika. Tsy maintsy hialana ireo toetra feno fahotana sy feno tsy maintsy hialana. Tsy manana fialan-tsiny mihitsy isika ny amin'ny fitehirizana ny fahotana manoloana ny maha-kristianina antsika rehetra. Izay manatanteraka an'izany asa izany dia ahita fa be dehibe mihitsy ny tsy maintsy ahitsy eo amin'ny fiainantsika ary anokana fotoana be dehibe hivavahana isika. Raha tsy hialantsika isika izay mitonona ny tenantsika hoe zanak'Andriamanitra, raha tsy hialana ireo toetra ny atao hoe tsy firaiana, indifférence, mialantsinikely, tsy miraika, efa zatra ny fivavahana dia tsy mahatsapa ny tokony atao sy ny tsy maintsy atao intsony. Io olana mahazo antsika rehefa tena zatra amin'ny fivavahana, na efa nahazo azo taona teo amin'ny fivavahana, na efa mandeha rotina fotsiny ny fivavahana dia tsy miraika amin'ny zavatra tena ilaina, ny fifoazana sy ny fanavaozana. Ka raha tsy hialantsika io toetra tsy miraika io sy ireo hevi-diso rehetra momba ny atao hoe kristianisma na ny fiainana kristianina, dia maro amin'ireo izay mihevitra ny tena ny fa eo amin'ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay no hita fa mizotra makany amin'ny fahaverezana. Maro amin'ireo izay milaza ny tena no mpivavaka, miavonavona am-po, no angovotra tahaka ny ravina andalovan'ny tafiotra rehefa tonga ny fisedrana. Ary ny tena mampalahelo dia mety hiteny manao hoe efa nivavaka tamin'ny anaranao, efa naminany tamin'ny anaranao, efa nianatra ny soratra masina, namonjy ny fotoam-pivavahana rehetra, nanatanteraka ny zavatra rehetra. Kanjo hiteny Jesosy manao hoe miala amiko fa tsy fantatro akory ianareo. Ho sanatriavina amintsika ne zany. Tsy maintsy manana fifandraisana velona amin'ny Kristy isika raha te ho tonga kristianina velona. Rehefa no hamasin'ny Kristy ny fihetseham-pontsika dia manjary ataontsika lahara-pahamena ambonin'ny zavatra rehetra ny asan'Andriamanitra. Firifiry no tsy miraika ny amin'ity asan'Andriamanitra ity. Atao daholo ny fanentanana rehetra, andao hivory, andao hiaraka hivavaka, andao hanatrika hitory ny filazantsara hatrena. Ny eo ihany eo. Raha ohatra ka voamasina ny fihetseham-pontsika dia anjary ataontsika lahara-pahamehana amin'ny zavatra rehetra ny mahakasika ny asan'Andriamanitra. Mavesatra zany ry namana. Mila mibanjana mandrakariva an'Andriamanitra zany tsika eo amin'ny fiainantsika. Ny maso ny finoantsika dia mibanjana an'Andriamanitra mandrakariva ary tsy maintsy mitoetra eo amin'ny Kristy isika. Raha tsy izany dia ho sampana malazo, ho kapaina ary atsipy any anaty afo. Ry namana, mivavaha mafy mba hanana toetra ny kristianina. Ilaintsika ny mivavaka
fa ilaintsika ny manana toetra ny Kristy. Tanteraka aminao zany, tanteraka amintsika rehetra, ndeha hivavaka isika. Tombo tsara ho misaotra anao noho ny afatra mafy de mafy, miezinezina, midona sy mahakasika anay tsiraray avy. Mpivavaka izahay, kanefa mampalahelo tsy manana toetra ny kristianina, mamindra fo aminay ary manomboka androany amin'izao fionanay izao. Midira tomponay Jesosy malala, ka ny fivavakay dia ho fivavaky ny zanakao, ny manana ny toetranao ary handova fiainana mandrakizay. Tanterao aminay tsiraray avy zany, amin'ny anaranao Jesosy tomponay. Amen.